Ny mety tetry ny andro eny Andranomasina ny talata 4 oktobra 2024 amin'ny nora maraina hatramin'ny alarobia 5 volana oktobra 2024 amin'ny enora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana ho an'ny alondrano sy ny hamafin'ny rivotra. Ho amin'ny morontsiraka Atsinanana, tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy, andrahoana amin'ny sitokotokona ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 720 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 1,2 hatramin'ny 1,4 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro, andrahoana amin'ny sitokotoko. Ho avy avaratra na avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 7 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 1,5 hatramin'ny 1,4 metatra. Mahanoro hatrany Tolagnaro, anona tandrifin-drona vitsy any atsimo Manakara ny tolakandro. Ho avy avaratra ny rivotra ka 9 hatramin'ny 7 km isan'ora any avaratry Manakara. Iovaova kosa izany any Ankafa ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja manodidina ny 2 metatra. Tolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena, andrahoana amin'ny sitokotokona ibalika ny masoandro. Ho avy atsimo andrefana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora. Anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja manodidina ny 2 hatramin'ny 2,3 metatra. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo, isy ny tandrifin-drahona ny avaratry Toliary ny maraina. Ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora. Adimy mpanonjana anonja be ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 1 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro, isy tandrifin-drahona vitsy ny maraina manamorona ny Melaky. Ho avy andrefana amin'ny ankapobeny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora. Adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 4,5 hatramin'ny 1 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava, isy tandrifin-drahona vitsy ny maraina. Ho avy avaratra andrefana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora. Ho tonina adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 4,3 hatramin'ny 4,4 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby, anona ny tandrifin-drahona vitsy ny maraina ny atsimon'ny Nosbe. Ho avy atsimo Atsinanana kosa ny rivotra manakaiky ny tanjona Bobaomby ka ho 9 hatramin'ny 17 km isan'ora. Iovaova izany any Ankafa ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora. Ho tonina adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny haavon'ny onja 4,3 hatramin'ny 1 metatra.